Vita tanteraka ny asa fanamboarana ny lalana mankany amin'ny universitény Mahajanga amin'izao efa hatramin'ny farany volana Jolay teo no nahavitany. Mbola tazana miasa eny an-toerana ireo mpiasa fa saingy tsy ny lalana intsony no amboarina fa ny lakan-drano amin'ny sisiny arabe ity farany izay enjena hatramin'ny farany volana Aogositra izao. Miasa monko zany le asan'ny contrat fanarahana efa vita tamin'ny farany volana fa le misy avenant zany le amin'ny parkina ny taxi be afindra ambanimbany aty parkina io zany nataonay de le andalo taty koa ministre teny ovana atao fossé maçonné daholo le fossé en terre de zay nataony misy modification kely zany de mamita an'izay ray volana nanomboka tamin'ny volana na zany efa vita contrat manko no mikira 100 mètres miditra ny anany kirany de efa vita tanteraka fa juste ny tsy vita coudron sisa le accès amin'ny côté accès amin'ny tranon'olona reny de le parking io zany tsy vita fossé en terre zany le taloha teo de solona fossé maçonné atao ranovato zany le kanala am'izay mafimaty mateza kokoa satria mahery be ny rano. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy no tompon'antoka amin'izao foto-drafitr'asa izao nanomboka ny fiandohany volana Jona 7 ny fanaovana ny asa rehetra hatramin'ny farany volana Aogositra vao ifarana izany hoy ny fanazavana. Olona 30 no miara misalahy amin'ny fikarakarana n'izao foto-drafitr'asa goavana izao aorian'io vao isy ny fitokanana azy amin'ny fomba ofisialy.